araka ny nanarahantsika azy teto tompoko lasitopoko vavy dia ny fanehoan-kevitra ireo fiarahamonim-pirenena mahakasika ny fananganana ny FFM dia ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny finoana ny kinoska ary ny ray aman-dreny mijoro no narahantsika teo mahakasika ny fanadihadiana izay nitondran'ny premier ministre lehibe ny gouvernement anivon'ny kosa mahakasika ny fananganana izay FFM izay dia arahantsika miandalana eo ihany fa nanome fanazavana mahakasika ny fampitsorakelika sy ny dia izay ataon'ny solotenan'ny SADC eto amintsika Ramatoa Christine Razanamahasoa ministra ny fitsarana nanamafy ary ny tena tao anatin'izany fa ny fanesorana ny sazy izay nomena ny mpikambana teo anivon'ny HT teo aloha tokony masoana amin'izao fotoana izao fa tsy ny fampitsorakeloka ny antsipriny zay vaovao zay Plaza di pahailalana zany toy zany fa ny amnistie vokatra na volonté politique volonté ny mpanao lalàna législateur zany na zareo zay solom-bahoaka zany parlement ary koa vokatry ny volonté ny exécutif ny mpitondra zany izany hoe ireo no manapaka sy ny mpanao politique évidemment ny mpanao lalàna atosiky ny mpanao politique zany ireo rehetrarehetra reo ireo no manana an'ilay manapa-kevitra hoe andaotsika anao loi d'amnistie lalàna ny familan-keloka tanteraka zany dia faranana de manière définitive zay fanenjehana olona na koa hoe ilay zavatra trangan-javatra dia ho faranana de manière définitive nefa eo ny volontén'izy rehetra reo fa ny lalàna mahakasika ny famafana sazy dia tsy maintsy manaraka ihany ny tondro izay apetraky ny lalàna no akatoavin'ny firenena mpiambana sy principe général de droit ka ao anatin'ireo dia tsy mba tafiditra to ao anatin'izay zavatra zay raha olona voaroiroy amina resaka fahakiana raha olona voaroiroy amina resaka fanodina mbola mpanjakana zay laza ny tena hoe lalàna apetraky Nations Unies zay arahany rehetra fa ity moa ny mpanao politika mitsofoka anaty ity dia zany aloha dia tsy fantatray zay raha ataon'ny mpanao politika fa ny anay dia ny lalàna ihany no fantatray ka dia ny lalàna no fantatray ary io moa ny raha ohatran'io le famafana sazy sy ny sisa io raha eto amintsika izy io amiko raha ny fijerinay fijeriko azy aloha dia mazana ny famafana sazy vao mainka mampirisika ny rehetrarehetra hoe anao zavatra ho fafana io rehefa aveo tsinaka ka eo ny tokony mba mila kely hoe